Bonjour tout le monde. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony ny tena koa traritra ity anio ity ny amin'ny fanohizana ny lesona. Apokalipsy 2:1 rehefa tafiditra zany ny amin'ny loza 5 dia ny kapoaka 5 izany. Ka iresaka anio tsika amin'ity anio ity dia ho hitantsika indray fandrosoan'ny lesona hoe ho vitantsika amin'ity anio ity ve zany sa tsia. Fa lohan'ny zavatra rehetra nefa dia apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra ny fanohizana ny lesona izany. Manasa antsika ary araka hivavaka indray metraka amin'ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao izay raha eo amin'ity anio ity. Raha andinika sy hianatra indray ny teninao. Ka iresaka ny amin'ny fitsaranao izay raha ny amin'ny loza 5. Raha io mampianarana raha io ny teninao amin'ny alalany fanainao masina fa voninkaina izay vahoakanao. Ary ny famohan-kevitry ny teninao dia tsy efanay fa amin'ny herinao sy amin'ny fahefanao irery ihany. No fanay mahafantatra sy mahatakatra ny zava-miafy ny teninao. Koa dia mitenena aminay raha io fa voninkaina izay mpanomponao. Sakafo ny fonay sy ny sainay raha io amataranay ny sitraponao. Izay miara mivavaka eto raha dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky anatrehanao, tsy manana fahamarinana dia kely aza. Koa manatitra indray ny fifonanay izay, ny helokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mifona raha io ny amin'izay nataonay ka nandikanay ny lalànao. Tamin'ny fitenina, ny fisainana, ny fitondratena. Afao izay raha io amin'ny ota izay malaky mahazo anay, afao izay amin'ny fahalemena izay mbola mangeja anay. Ka dia mifona raha io ny amin'ny helokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao izay Kristy ho diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Tantany sy vimbiny izay raha amin'ny alalany fanainao, hanaovanay izay marina sy mahitsy ho natrehanao, fa tsy hanandevo anay ny asan'ny nofina ny filany. Vahoaka ny fanahinao no anjaka ao anatinay. Ka aoka ny fanahinao nanandevo anay, izy no hanamasina anay sy tantananay amin'ny marina rehetra. Dia taio izay rehetra raha io, raha eny indray ny teninao. Ny teninao manambara manao hoe aina ho an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka aoka ny teninao raha io, hitondra fanasitranana ho anay, hitondra fahazavana ho anay. Ary ho an'ireo izay tsy salama ka miara-mivavaka aminay amin'izao fotoana izao. Ninona aretina mahazo azy io. Dia mangataka aminao izay Kristy io, aoka ny ilay diakapoka taminao. Ilay fanasitranana anay, no hanasitrananao anay hatrany tampon-tokatra ny paladia. Hanasitrana anay amin'ny aretina rehetra, izay mahazo anay io, izay refo mahazo anay io. Dia aoka Jesosy io ny diakapoka taminao hanasitrananao izany. Na izay tsy voatononay teto aza Tompo, kanefa voatonona ny tokantrano ka hivavahana amin'izao fotoana izao, dia noho ny fitaraina ny vahoakanao. Ka na aretin'andoha io, na areti-tratra io, na kohaka io, na asma io, na tazo io, na gripa io, na resaka paralisia io, na resaka areti-naty io, na resaka aretina fo io, na rhumatisme io, na areti-kibo io, na fibrome io, na areti-nify io, ninona Tompo mety aretina izay mahazo anay, na kansera io, na sida io. Dia aoka Jesosy io, dia diakapoka taminao hanasitrananao anay. Dia ho sitrana izay Kristy, raha ny diakapoka taminao no manasitrana anay. Ary mino izany izay satria ianao no efa nanambara, manao hoe ny diakapoka taminao no fanasitranana anay. Ka aoka Jesosy io, amin'ny herinao sy ny fahefanao ny dia efa nanasitrana anay ianao amin'ny aretina rehetra izay mahazo anay, na izay voatononay teo na izay tsy voatonona. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Aoka ihany koa ilay ratsy Andriamanitra tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana, na amin'ny tokantranonay, na amin'ny fahasalamanay, na amin'ny fivelomanay, tsy amin'izay masana ny fiainanay rehetra, na amin'izao fampianarana izao. Ninona sa ny devoly hoentina manafika anay amin'ny lafiny rehetra. Dia ilay voniny izany no ny amin'ny ranjan'akondro sy amin'ny fofinain'i Kristy, ny anaran'i Jesosy. Lasa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra.
rafy Satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinainy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izay voalaza rehetra teo na dia kely azy sy aminay indrindrandrindra fefa levony Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinainy. Dia raha iny mandrakizay ny anaranao raha ikalazay ny anaranao dia mitenena raha io aminay ianao amin'ny tian'ity favonikian'izay vaokanao ny anaran'i Jesosy. Amen. Irosindray ary tsika ny amin'ny lesona resantsika fara moa dia efa tafiditra zany tsika ny amin'ilay kapoaka fahadimy. Iverenantsika kely ilay vaky teny mba ahafahantsika zany manao ilay fampianarana hoe nahoana moa ny zavatra niresantsika farany iny izany. Apokalipsy toko faha 20 dia ny andininy faha 10 sy ny faraky ambin'ny folo. Apokalipsy toko faha 20 dia ny andininy faha 10 ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Ary ny fahadimy napidana ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia dia tonga maizina ny fanjakany ary ny olona ny tsakotsako ny lelany noho ny fanahitanany dia niteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanahitanany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Ilay anjely fahadimy zany rehefa nandraraka ilay loza tao anatin'ilay kapoaka fahadimy dia nararaka teo amin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia ilay kapoaka misy ilay fahatezeran'Andriamanitra zany dia nanahoana izy io tonga maizina ozy izy ny fanjakan'ilay bibidia zany rehefa nararaka teo amin'ny seza fiandrianany ilay kapoakan'ny fahatezeran'Andriamanitra ary dia toy zany ilay izy ary ny olona ozy izy zany dia zao zany ny olona zay eo amin'ilay fanjakan'ny bibidia zany dia ary ny olona ozy izy ny tsakotsako ny lelany noho ny fanaitainany tsakotsako ny lelany noho ny fanaitainany zany satria tonga maizina ilay fanjakan'ny bibidia. Ka eto zany ilay araka ny efa niresantsika dia zao hoe ilay loza fahadimy zany dia aiza no nianjera ilay izy dia eo amin'ilay antony mahatonga ny problème rehetra izay misy manerana an'izao tontolo izao mihitsy zany no nianjeran'ity fahatezeran'Andriamanitra ity. Fantatsika tsara fa ilay seza fiandrianan'ny bibidia iza no nanome an'io seza fiandrianana io dia fantatsika tsara fa ny dragona no nanome azy an'io seza fiandrianana io ary izy no manjaka manerana an'izao tontolo izao. Efa niresantsika izy io tamin'ny tamin'ny apokalipsy toko faha 13 mikasika anazy io. Ka io loza io zany izay nararaka tamin'ny fanjakan'ny bibidia io dia zao hoe mampatsiaro antsika ilay voalaza n'ilay trompetra fahadimy. Zavatra resantsika tany amin'ny trompetra fahadimy ary teo no niresantsika tamin'ny lesona farany zany niresaka anazy io tsika hoe inona moa ny zavatra hitantsika tany amin'ny trompetra fahadimy. Ny zavatra hitantsika tany amin'ny trompetra fahadimy dia zao hoe nisy kintana nilatsaka ozy izy avy any an-danitra. Inona moa ny hevitr'ilay kintana? Ny hevitr'ilay kintana dia zao hoe maneho an'i Satana io satria Satana ilay anjely latsaka tany. Dia rehefa nazera tamin'ny tany Satana dia nomena azy izy ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Nomena azy ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Dia rehefa novahany ilay fanalahidiny lavaka tsy hitanono dia inona ny zavatra hitantsika tao anatin'izay? Nisetroka nivoaka tao amin'ilay lavaka tsy hitanono izy dia zao nanenika ny tany rehetra ozy izy. Ilay setroka nivoaka tao amin'ilay lavaka tsy hitanono dia nanarina an'izy, nanarina ny masoandro, lasa maizina ny masoandro ary lasa maizina ihany koa zany ny rivotra iainana izany satria feno setroka zany ny rivotra iainana. Vokatra n'izay zavatra izay nefa dia zao inona ny zavatra hita tao anatin'izay? Nisy valala nivoaka ozy izy avy tao anatin'ilay setroka. Ka ireo valala ireo dia nakaiza? Mandeha nanerana ny tany izy ireo. Ary ireo valala ireo dia zavatra nitenina taminy araka ny resantsika raha vakitsika leo amin'ilay toko faha 7 dia eo amin'ilay andininy faha 3 vakitsika kely apokalipsy toko faha 7 andininy faha 3 dia ahoana ozy izy? Manao hoe ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakamin'ny tany ary mena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Dia toy izany eo amin'ny andininy faha 4 ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany na ny azy maitso na ny azy akory fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasen'Andriamanitra ihany. Rehefa nivoaka zany ilay valala dia zao inona ny zavatra nataony?
nomena hery tahaka ny hery nomainiko amin'ny tany izy, manana hery tahaka ny hery nomainiko izy. Dia tsy navela hanimba izy na ny hay-maitso amin'ny tany na ny zava-maitso, fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny androny. Izany hoe ny mponina ambonin'ny tany izany no hiasana izy ity izay tsy manana ny tombo-kasen'Andriamanitra. Dia ampahory izy, satria ilay valala ity, ilay herin'ny ray ratsy ity valala ity izany. Dia ny mission zany na ny asa izay ataony dia hoe ampahory ireo izay tsy manana ilay tombo-kasen'Andriamanitra. Dia moa ilay fandraisantsika hoe inona ny fampahoriana izay hoentiny? Satria fampahoriana ny hoentiny rehefa tonga ny valala, satria mantsy izay ilay sary asiana hoe valala. Ny valala rehefa tonga amin'ny tafika ny valala ny tonga. Tsy haiko nareo raha efa nahita an'ireny fa amin'ny faritra Madagasikara iny, faritra atsimo iny zany rehefa miakatra ny valala. Nisy fotoana tany Antsirabe, nisy fotoana koa niakatra ny valala tany Antsirabe. Dia takona mihitsy io masoandro io dia lasa maizina ny andro zany, lasa maizina ilay andro. Dia toto une armée zany izy, tena tafika be izy tamy avany. Dia rehefa tamy izy dia zao mandringana ny vokatra rehetra izy, raha misy vokatra eny an-tsahany, raha tsy simba iny tsy miala izy. Dia ity valala ity hoe tahaka ny hery noho izy tahaka ny maingoka amin'ny tany. Ka fampahoriana zany no entin'izy ity. Ary ilay fampahoriana dia ho an'ilay olona izay tsy manana ilay tombo-kasen'Andriamanitra. Tonga izy hampahory amin'ny aretina. Tonga izy hampahory amin'ny von'olona. Tonga izy hampahory amin'ny alajaza. Tonga izy hampahory amin'ny resaka tsisy fanajana intsony. Raisy ireny. Tonga izy mampahory amin'ny famonoana olona. Tonga izy mampahory amin'ny fanolanana. Tonga izy mampahory amin'ny manao izay teny reny olona manompa, manao teny levilevy, miteny ratsy an'Andriamanitra, vetaveta. Tonga izy mampahory reny olona voan'ny démonie reny, ampahorian'ny démonie, manao andro be reny, sy ny sisa, sy ny sisa. Izay zany ny zavatra hoentin'ilay ratsy, satria ilay valala zany maneho anyerin'ilay ratsy sy ny fahefan'ilay ratsy. Satria inona moa ilay valala avany mivoaka avy tao anatin'ilay setroka mitondra fampahoriana fa ilay anjelin'ny maizina ireo mitondra fampahoriana amin'ny tany. Miasa amin'ny olona izay tsy manana ilay tombo-kasen'Andriamanitra izany. Dia araka ny hitantsika dia zao, raha amin'izao fotoana izao zany jerena dia hoe miasa amin'ny fahafenoana zany io ratsy io amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Miasa amin'ny fahafenoana mihitsy izy ary manerana an'izao tontolo izao. Ary plus ilay fotoana zany mandroso, plus ilay ratsy miavosa hatrany. Mandritra ny hafirina izy ity no miasa zany. Mandritra ny hafirina izy ity no miasa. Dia nomena fe-potoana zany izy ity hiasany. Ampahory ireo olona izay tsy manana an'ilay marika n'Andriamanitra na ilay tombo-kasen'Andriamanitra. 5 izy miresaka an'izay. Apokalipsy 7 dia 5. Izao no vaky ny teny minaran'i Jesosy. Dia ahoana ozy izy? Nefa tsy navela hahafaty azy izy fa ny hampanahitaina azy 5 volana. Ary ny fampanahitaina dia tahaka ny fampanahitaina maingoka raha mamely olona hozy izy. Dia ahoana ozy izy? Nefa tsy navela hahafaty azy izy fa ny hampanahitaina azy 5 volana. Eto zany izy dia miteny izy hoe 5 volana ny fotoana izay ampahoriany sy hampanahitainany ny zanak'olombelona izay tsy manana ilay tombo-kasen'Andriamanitra. Io zany ny fe-potoana ampahoriana. Io zany ny fe-potoana ivelomany. Dia efa nianarantsika io tany aloha tamin'ny anatritsika ny mikasika an'ilay trompetra 7. Fa inona moa ny hevitra an'ilay hoe 5 volana? Dia eo zany ny fotoana izay durée de vie ny valala anankiray. Fe-potoana mahavelona ny valala zany dia 5 volana. Dia mandritra n'iny 5 volana iny zany izy dia fampahoriana ny hoentiny fandringanana izy rehefa izy ilay tonga indrindra tonga mitafika iny zany. Dia izay mihitsy ny ampoarina amin'ny Satana zany eto sy ny anjely izay miaraka aminy. Fantatsika tsara fa tsy nanana ny toerana nisy azy intsony izy tany an-danitra. Satria nitsomy izy tany an-danitra. Niady tamin'ny Mikaela sy ny anjeliny izy. Dia resy izy, Satana sy ny anjeliny. Dia rehefa resy izy dia nazera tetỳ an-tany. Tsisy toerana azy intsony tany an-danitra.
Dia ozy izy ny soratra masina manao hoe ao amin'ny Apokalipsy 12:12, ahoana ozy izy? Apokalipsy 12:12. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ho aminy. Loza ho an-tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Ahoana tsara izy? Loza ho an-tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Izy zany malala ny fepotona ny men'Andriamanitra azy ivelomany. Dia mandritry fepotona kely ananany izay nomena azy io, dia hitondra loza izy fandrikanana, loza ho an-tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly. Zany hoe mandritra n'io fepotona avelomana io zany, fotoana sisa izay nomena azy io, dia zao ampahory izy, ampahory izy. Dia ohatra n'ilay zavatra niresantsika teo hoe amin'ny fotoana atongavan'ny valala amin'ny tafika amina saha anankiray, fandringanana tanteraka sy fampitehana, dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra misy eto ambonin'ny tany zany mandritra ny fepotona veloman'ny Satana. Ary plus i fepotona-nio miakaiky izay amongorana azy, dia plus izy vao maika tena mamiravira. Dia normal be ho an'ilay izy raha mijerisika amin'izao fotoana izao. Ny olona zany ny teny manao hoe hafa ihany ny fotoana taloha tamin'ny andron'ny Taoly, hoe araka ilay niresantsika teo natain'omby mivadika raha tsisy maka, hoe tamin'izany mbola nilamina ny fiainana, tamin'izany mbola tsisy mpamono olona be na mpangalajaza sy ny sisa, tamin'izany tsy matin'ny anoanana, fa amin'izao jereo ilay fiainana tsisy fanajana raisiny intsony. Ka le ratsy ange miavosa satria fa miakaiky ny fepotona. Dia normal be zany le izy, normal be le zavatra raha zay no mitranga zany. Dia zao koa ny fomba izany an'ilay valala zany ato. Ahoana izy eo amin'ny 7 sy ny 7. Zao ny tenenin'ny ato koa ilay zany mikasika ilay valala. 7 sy ny 7, toko 7, toko 7 ka hatramin'ny 9 azafady. Toko 7 ka hatramin'ny 9. Toko 7 ka hatramin'ny 9. Ary ny endriky ny valala ozy izy dia tahaka ny soavaly voahomana ho enti-miady, ary tamin'ny lohany nisy satro-boninahitra toy ny volamena, ary ny tavany tahaka ny tavan'olona, ary nanam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny an'ny olona, tahaka ny an'ny liona. Ary nanam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny liona ozy izy. Dia ity misy zavatra mahavariana mihitsy eo amin'ilay 7 tapany voalohany eo izy, ary ny endrik'ilay valala izy dia tahaka ny soavaly voahomana ho entina miady. Zay zany ny endrika nahitana ilay valala. Tahaka ny soavaly voahomana ho entina miady ozy izy. Zany hoe ahoana ny azo lazaina an'izay hoe raha-bangona tokana ilay izy, dia armée jusqu'aux dents zany ity soavaly ity valala ity. Zany hoe tena amin'ny hery sy ny fahefana izy, amin'ny fitaovam-piadiana rehetra, amin'ny resaka plan taktika, resaka stratégie, izy zany tena voahomana mihitsy izy hiady. Fa mifanontaniana mipetraka dia ity manao hoe ianao ve miomana koa? Ianao ve fa niomana? Satana zany tena miomana hiady izy, miaraka amin'ny heriny sy ny fahefana rehetra, amin'ny plan stratégique ny rehetra, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana rehetra mahery vaika izay ananana. Fa ianao manana ve ianao? Fa iza ny fitaovam-piadianantsika kristianina? Ny zavatra tenen'ny teo amin'ilay Efesianina 4:9. Vakitsika koa Satana zany manana an'io, fa ny kristianina koa manana an'io. Ahoana izy aty amin'ny Efesianina 4:9, raisitsika kely zay. Efesianina 4:9. Efesianina 4:9, raisitsika kely a. Dia vakitsika ny 9:13.
andiny ny 17 ka hatramin'ny 19 tsy maninona hatramin'ny 19 tsy maninona mihitsy. Andiny ny 17 ka hatramin'ny 19. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hanohitra ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Maninona moa no asena mandray an'io fiadian'Andriamanitra itsika? Satria eo amin'ny 12 izy dia zao no teneniny fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka ny fahamaizinana izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Zany hoe tsika zany miady amin'ny devoly sy ny fahefana zay hoentiny, satria izy no manjaka eto amin'ity tany ity. Dia fantatsika fa izy miady iny tonga iny ahoana ozy izy? Tahaka ny soavaly voaomana hoentina miady ozy izy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika rehetra zany izy. Miady. Manana amin'ny stratégie hoentina miady izy, manana plan d'attaque izy. Fa ianao amin'ny maha-kristianina anao manana an'izay ve ianao? Dia ozy izy eo amin'ny 17 ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hanohatra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo mifahararika azy kiny fahamarinana ny valahinareo, ary mitafirary ny fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsarany fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ao ampinga mba azoanareo hamono ny zanatsipika mirehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raisy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ho ajantsika eo le vaky teny. Zany hoe raha manana fitaovam-piadiana zany Satana, tsika zanak'Andriamanitra koa manana fitaovam-piadiana. Izay mahatonga hoe eo anivon'ny hery hoentin'ny Satana dia zao tsika zany omen'Andriamanitra fitaovam-piadiana koa ahafahantsika zany ahafahatra miaro an'i Satana. Izay mahatonga hoe ilay manana tomboka sy an'Andriamanitra dia tsy voakitika Satana, satria iza le ataken'ilay soavaly eto, ilay valaly eto, ireo zay tsy manana le tomboka sy an'Andriamanitra. Ahoana ozy izy teo? Sy ny fahamarinana ny valahanareo, zany ny fitaovam-piadiana antsika. Mitafirary no fiarovan-tratra, zany ny akanjo zay anaovantsika. Kiraroy ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ao anatin'ny faharetana zany ny ambenana amin'izany isan'andro. Satria Satana dia zao izy eo izy, tonga izy andringana, tonga izy andrava, soavaly voaomana hoentina miady amin'ny hery sy ny fahefana rehetra. Dia ahoana ny fomba fisehony amin'izy hiady io? Miseho ve izy hoe itia Satana devoly miaraka amin'ny tandroka sy ny forsy any an-tanany, miseho amin'izay? Tsy izay mihitsy ny fomba hosehony entina miady, fa araka le resahantsika teo izy voaomana ao anatin'ny stratégie, ao anatin'ny paikady rehetra zany sy ny plan d'attaque rehetra. Dia zao tsara ny resahany azy eo.
amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo. Apokalipsy 7:5, ny andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo. Verenantsika le izy. Apokalipsy 7:5, ny andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo. Ny anaran'i Jesosy. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly vomana hoentina miady. Dia amin'ny fomba hoany io le endriny io tahaka ny soavaly vomana mety miady io. Ary tamin'ny lohany dia nisy satro-boninahitra toy ny volamena hozy izy. Nanana satro-boninahitra toy ny volamena izy. Ny tavany tahaka ny tavan'olona, ary manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny an'ny liona. Ary andininy fasify toerantsika, ary nanam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy, ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotry ny kalesa entin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady. Fa eo amin'ilay tapany faharoa amin'ny andininy fafito sy eo amin'ny andininy fahavalo izy dia jereo tsara ilay paikadiny. Ary tamin'ny lohany ozy izy dia nisy satro-boninahitra toy ny volamena. Izay ilay hoe Satana zany tsy mba miseho amin'ny endrika amin'ny maha Satana zao tia dia vola. Fa izy dia zao manao any amin'ny endrika miafina ny sehony, amin'ny resaka stratège zany Satana. Izy zany tena maneho ny endriny ho tahaka an'izy, ho tahaka ny anjeliny mazava. Maneho ny endriny ho tahaka ny fahamarinana. Maneho ny endriny ho tahaka ny fahamasinana. Fa izy tsy miseho amin'ny endriny maharatsy azy izy. Tsy maneho ny endriny amin'ny mahampanohitra an'Andriamanitra azy izy, amin'ny mahampikohy azy. Fa amin'ny endrika tsara ny sehony zany eto. Izay ilay zavatra resahany teo hoe ary tamin'ny lohany ny satro-boninahitra toy ny volamena, zany hoe tsy tena satro-boninahitra volamena, fa toy ny volamena. Ny tavany tahaka ny tavan'olona, ary manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny an'ny liona ozy izy. Dia ny zavatra misy anefa dia zany. Le zavatra hitantsika teo dia zao hoe manana satro-boninahitra toy ny volamena izy, manana tava tahaka ny tavan'olona izy, manana volo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny liona izy. Zany hoe tahaka. Fa tsy tena izy zany hoe tout est faux zany. Lainga daholo zany ny mahakasika ny zavatra. Amin'izay endrika lainga zay ny sehony zany. Amin'ny endrika famitahana ny sehony. Dia raha mitentsika hoe manana satro-boninahitra tahaka ny volamena izy. Inona moa le satro-boninahitra volamena? Ny satro-boninahitra volamena dia omenana izy. Omenan'ny mpandresy ny satro-boninahitra volamena. Omenan'ny mpandresy ny satro-boninahitra ny volamena. Fantatsika nefa fa iza ny mpandresy ao anatin'ny soratra masina. Ary iza ny manana ny satro-boninahitra volamena dia Kristy ny manana satro-boninahitra volamena io. Ary izay miaraka amin'ny Kristy no omena ny satro-boninahitra volamena io. Ny zavatra hita nefa dia zao. Izy manana satro-boninahitra tahaka ny satro-boninahitra volamena. Dia ahoana izy, ary ny tavany izy tahaka ny tavan'olona. Zany hoe miseho amin'ny endrika olona zany izy. Nefa tsy amin'ny endrika olona ny sehony, fa devolony ao ambadikany io. Devolony ao ambadikany io. Miseho amin'ny endrika mpandresy izy, tahaka ny Kristy sy ny vahoaka miaraka amin'ny Kristy. Kanefa nahoana? Devolony ao ambadikany io, satria izay le hoe tahaka ny endrik'olona nefa devolony ao ambadiny. Eo an'ik'olona hoe manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy. Iza moa ny vehivavy anatin'ny soratra masina? Ny anarantsika teto zany, ny vehivavy maneho fiangonana. Dia le fiangonan'Andriamanitra zany. Zany hoe miseho amin'le endrika fiangonan'Andriamanitra zany izy. Kanefa hozy izy manoana? Manana nify tahaka ny nifina liona izy. Nefa ny ao ambadika zany iny. Amiravira zany izy nefa ao ambadika. Miseho amin'ny endrika vehivavy izy nefa mamiravira. Teny soratra masina dia milaza tadidio tsara. Tandremo ozy izy fa ny devoly fahavalonareo dia mihodimiody tahaka ny liona, ka manao mitady izay ho arapany.
Zany zany niendrika isehoany zany niendrika isehoany. Dia moa ilay zavatra andraisantsika teo hoe io satro-boninahitra volamena io dia izy ny mitondra an'io, Kristy zany no manana an'io. Vakintsika ty amin'ny Apokalipsy 4 efa nahitantsika anazy io. Apokalipsy 4 dia ny 9 Apokalipsy 4 ny 9 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indry nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia anana-tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy, dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Nisy soavaly fotsy izy ary izay nitaingina azy nanana-tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy. Nomena satro-boninahitra izy. Dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Izy nomena satro-boninahitra io, Kristy nomena satro-boninahitra io. Nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Kristy efa nivoaka io nandresy ny fahafatesana. Kristy nitondra famonjena, nandresy ny fahotana. Nitondra famonjena ho antsika. Satria raha tsy maty Kristy dia tsy voavonjy isika. Raha tsisy raha latsaka tsy nisy famelan-keloka. Nitondra fandresena ho antsika Kristy. Ary mbola ho avy izy. Mpandresy ihany koa ny fiaviany. Ary hitantsika soavaly fotsy efa nresantsika kely mikasika an'izy iny teo amin'lesitsika teo aloha. Fa i Kristy ilay mpandresy. Kristy efa naharesy ary mbola haresy. Dia teneniny tsy vitan'izay fa izay miaraka amin'ny Kristy koa dia manao mpandresy ihany koa tahaka ny Kristy. Satria nahoana? Satana ange ho avy. Efa niady izy tamin'ny fiavian'i Kristy. Ary mbola hiady koa izy ao amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany. Dia amin'izao fotoana izao Satana koa mitady izay ho arapany. Fa zao tsika manana ilay fiarovan'Andriamanitra dia tsy mahakitika antsika izy. Ilay manana tomboka sain'Andriamanitra tsy voakitiny io. Satria nahoana? Mpandresy isika. Izy zany niezaka hiady amintsika fa tsy afaka manao ninnininy satria tsy mahakitika antsika. Jereo aty amin'ny 7:4. Ahoana izy? 7:4. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka izy. Ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voanjo sy voafidy ary mahatoky. Ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voanjo sy voafidy ary mahatoky. Zany hoe tsika koa zany mpandresy, mandresy an'ny Satana koa tsika. Dia izay olona voanjo sy voafidy ary mahatoky. Ka io satro-boninahitra volamena io zany dia natokana io ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Natokana io ny vahoakan'Andriamanitra. Kanefa Satana zany manino? Makatahaka anazy io. Ka miseho amin'ny endrika olona izy, nefa devolony ao ambadikan'io. Dia miseho izy manao hoe manana n'io satro-boninahitra volamena io, nefa tsy tena satro-boninahitra volamena izy. Dia ny zavatra pira nefa dia ity. Iza ny nametraka ny seza fiandrianan'ny bibidia? Satana ange nametraka ny seza fiandrianan'ny bibidia. Nefa gaga ny tany rehetra hozy izy manaraka azy. Dia niakohaka teo anolohan'ny dragona ny firenena rehetra hozy izy, ary niakohaka ihany koa izy teo alohan'ny bibidia izy. Ka nanambarana anao hoe iza ny miady an'ny bibidia ary iza ny tahaka ny bibidia. Satro-boninahitra toy ny volamena. Dia nazy io satro-boninahitra volamena io mety ho simba ihany io, mety ho lo ihany io. Satria ilay sandoka io fa tsy ilay izy. Fa ilay satro-boninahitra ananany reto voanjo voafidy ary mahatoky reto dia zao maritra mandrakizay io. Ahoana izy aty amin'ny Korintianina voalohany 7:5-20. Korintianina voalohany 7:5-20. Dia zao ny vaky ny teny ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahon-tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho loha ihany. Fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Ny mpiazakazaka rehetra amin'izao tontolo izao
Tady zandrom-boninahitra ozy izy. Zay mety iny, mety lo ihany fa isika zany maninona? Ny tsy mety lo ny tedavitsika. Io tsy mety lo io no omenantsika io. Ino omenany zanak'Andriamanitra io zandrom-boninahitra tsy mety lo io. Zay le hoe le zavatra omeny Satana io zany mety lo ihany io. Fa ny zavatra omen'Andriamanitra antsika maninona? Maritra mandrakizay. Satria nahoana? Hiara-hanjaka amin'ny Kristy tsika. Kristy nge no miteny an'izany. Kristy no miteny an'izany hoe hiara-hanjaka amintsika. Jereo tsara ty amin'ny Apokalipsy 7:1-20. Ahoana izy? Apokalipsy 7:1-20. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay maharesy. Satria izay maharesy dia maninona? Reo le omenany zandrom-boninahitra reo. Reo le miaraka amin'ny Kristy reo. Dia hono izy izay maharesy dia avelako hiaraka hipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka tamin'iraiko eo ambony seza fiandrianana. Izay maharesy dia hiara hipetraka amin'ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianana. Zany hoe hiara-hanjaka amin'ny Kristy. Satria le zandrom-boninahitra tena volamena io. Ka ho an'ny reto izay manana io zandrom-boninahitra tena izy reto. Tena nahoana? Ireo ilay natoky hatramin'ny fahafatesana reo. Zay le io mantsy niresahana teo le hoe voanjo voafida no matoky. Natoky hatramin'ny fahafatesana izy. Nakatoa le tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra izy. Araka ny voalazo amin'ny Apokalipsy indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Nitazona an'izany izy. Reto manana zandrom-boninahitra toy ny volamena reto, tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra zany izy. Ary finoanan'i Jesosy io, tsy ilay finoanan'i Jesosy araka ny soratra masina io, ilay Jesosy maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Fa ilay fotom-pampianaran'ny Eglizy io. Zavatra mety ho lo ihany. Dia izay mahatonga ilay hoe zandrom-boninahitra mety ho lo. Inona ihany koa ilay fitafiana ato, ilay endrika isehon'ny ity valala ity. Endrika isehon'ny Satana zany. Amin'ny heriny sy ny fahefany rehetra. Izay amitahany. Amin'ny langa sy ny fitaka rehetra izay ataony. Dia miseho amin'ny endrika ihany koa izy zanak'ondry. Inona moa ilay hoe miseho amin'ny endrika zanak'ondry? Fa io ilay hoe manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy. Fantatsika tsara hoe ny vehivavy dia zao hoe maneho ny fiangonana. Zany hoe miseho amin'ny endrika ho fiangonan'Andriamanitra zany izy. Mampiseho ny endriny ho fiangonan'Andriamanitra izy. Kandro tsy izy io. Ary io ny tena fitaka mahomby indrindra izay ataony. Kanefa langa ihany io. Miseho amin'ny endrika fiangonan'Andriamanitra izy. Nefa io le tenenin'ny eo ambany eo amin'ilay lesona ihany manao hoe kanefa hozy izy manana inona? Manana nify tahaka ny nifina liona. Satria andrapaka izy. Amiravira izy. Amin'ny endrika fiangonan'Andriamanitra ny sehoany zany. Ary tsy magaga izy zany fa ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Korintianina faharoa 2:12. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina faharoa 2:12 dia vakitsika ny 7:17 ka hatramin'ny 15:10. Ny anaran'i Jesosy. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Zavatra tsy atao mahagaga zany fa apôstôly sandoka ireny izy mpiasa mamitaka. Mampiova ny endriny tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Izy zany tena miseho apôstôlin'i Kristy. Nijery angentsika ino ny zavatra hitantsika. Ny zavatra zany teny amintsika. Amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, tena miroborobo.
raha zay ny azo ilazana ohatrany hoe commerce religieux, commerce ny resaka ara-pivavahana zany miroborobo amin'izao fotoana zao, tena hoe mitombo milaza azo mpaminany daholo, milaza azo apôstôly daholo. Fiangonana mitsangana eto fiangonana kristiana, nefa ny bazin'le fiangonana misy tsy bazy araka ny soratra masina io, le hoe araka ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Fa ny zavatra resahana amin'ireny fiangonana ireny dia resaka fahagagana, resaka arena. Ary jereo fa ny pasteran'ireny fiangonana rehetrarehetra reny dia zao presque millionnaire na milliardaire. Dia le membre ao aminy inona? Tsy mihinana tenin'Andriamanitra fa voky lainga. Satria nahoana? Apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny tahaka ny apôstôlin'i Kristy, maro no voafitaka. Ary tsy magaga izany fa Satana izay mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zavatra lehibe akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny tahaka ny mpanompony fahamarinana. Zany hoe ho tahaka ny mpanompony fahamarinana, miseho izy ohatran'ny hoe mpanompony fahamarinana satria milaza an'i Jesosy izy, mitory an'i Kristy izy, mitory fitiavana izy. Fa moa hoe Kristy io, le Kristy araka ny soratra masina teneniny io, fa Kristy tenany ange dia ny teny, fa izy Kristy sandoka ozy izy. Jesosy no miteny an'izany. Izy Kristy sandoka, izy mpaminany sandoka. Io le apôstôlin'ny Satana io. Satana koa raha mba mampiova ny endriny dia ny mpanompony koa tsy magaga raha mampiova ny endriny ozy izy. Dia mampiseho ny endriny tahaka ny mpanompony fahamarinana izy, nefa toizany farany io izy, nefa ny farany dia manao ho araky ny asany ihany. Ny tenin'ny soratra masina manambara manao hoe ny voany no ahafantaranareo azy. Dia inona moa ny voany? Ahoana ozy izy ny tenin'ny soratra masina? Any amin'ny Isaia any, ho amin'ny lalàna so amin'ny teny vavolombelona ihany. Rehefa tsy miteny araka izany izy dia tsy posahan'ny fahazavany maraina ozy izy. Ao ve io didin'Andriamanitra io? Ao ve io finoanan'i Jesosy io? Ary ao ve le fanahin'ny faminaniana ihany koa izay noresantsika? I bokin'ny Apokalipsy. Satria le filazanan'i Jesosy no fanahin'ny faminaniana. Ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy, ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Moa ve miorina amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity le fiangonana? Ny zavatra fahamarinana voalaza n'ity Apokalipsy ity. Firifiry ny fiangonana mandaha ny fampianarana bokin'ny Apokalipsy io. Firifiry ny fiangonana mandaha ny finoanan'io Jesosy io. Maty araka ny soratra masina, levina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Firifiry ny fiangonana mandaha ny sabata an'Andriamanitra io. Milaza izy fa mitory ny lalàna, nefa raha vao miresaka ny sabata dia manao mandika ny sabata. Nefa ny teny soratra masina dia zao. Manao ahoana ozy izy? Ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ozy izy sy manana ny filazanan'i Jesosy, na ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana an' Jesosy. Aiza ianao amin'izany toerana izany? Dia ny tena mampalahelo amin'ilay izy dia zao. Na ny olom-boafidy aza ozy izy dia ho fitahany. Ary tena marina ange izany tanteraka arabaka teny satria misy ny fiangonana mitory an'ity Apokalipsy ity. Ary tsy iray fa maro ny fiangonana efa mitory an'ity Apokalipsy ity. Kanefa nahoana? Voafitaka. Voafitaka. Satria na ny olom-boafita aza dia ho fitahany rehefa tsy mitandrina zany ianao. Io le araka ny voalaza tany amin'ny Efesianina teo hoe mba hahafahatra ianareo. Ary miambena amin'izany mandraka arivo izy, zany hoe tena mila maharitra amin'ny fiambenana ozy izy. Raha vao tsy maharitra zany amin'ny fiambenana dia mialava ianao, na ny olom-boafita aza dia ho fitahany ozy izy. Raha isika kely aty amin'ny Matio 4:7-20. Ahoana ozy izy? Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka, nitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana.
ary raha azo ataona ny olom-boafidy aza dia ho fitahana satria manao fahagagana ireny fiangonana ireny, manao famantarana ireny fiangonana ireny. Ary raha azo ataona ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Raha azo ataona ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Maro no efa voafitaka. Mila zany tsika mifahatra amin'ny fahamarinana. Mila zany tsika maharitra amin'ny fiambenana. Zay mahatonga anazy hoe tany mafy izay nananao mba tsy hisiaka ny satrim-boninahitra ao. Tany mafy izay nananao, izay nomenanao io. Fa amin'izao andro farany izao dia izao araka ny efa niresahaka teo, miroborobo io resaka hoe commerce, atao ohatrika hoe varotra ara-pivavahana raha izay ny ilazana anazy. Miroborobo zany amin'izao fotoana izao satria any no anaovan'ny Satana le fitaka sy fandrika zany amitahana. 1:12 Matthieu 4:20 ao izy. Ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Isy mpaminany sandoka maro hitsangana hamitaka ny maro. Maro izy ireo ary tsika zany zao efa tonga amin'le andro farany io hoe feno zany mpaminany hoe nitsangana zany hamitaka. Tonga izy hamitaka. Dia io ny teneniko teo hoe la plupart zany ny akabeazan'ireo fiangonana evangelika izay misy manerana an'izao tontolo izao ireo dia eo ambany vahony daholo ny fahefany io. Reo zany le ahoana izy teo? Soavaly voamana hoentina miady ozy izy. Mampiseho ny endriny tahaka ny manana volo tahaka ny volom-behivavy izy nefa manana vava tahaka ny vavana liona ozy izy. Dia izay mahatonga azy ireo dia maro tahaka n'ilay valala maro dia maro zany. Tonga izy hamitaka zany. 4:20 izy mbola miteny an'izay. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana sy fahagagana lehibe. Tsy atao magaga zany fa zay Kristy nefa niteny tsy zany miteny an'izany sao dia zany ndraiky ny lazainy hoe mamorona an'izany fa tsisy an'izany zao. Kristy efa nampilaza an'izany, zavatra efa voalaza dia mimeloha zany tamin'ny Kristy tonga tetỳ ambonin'ny tany. Tsika zany zao tena miaina ao anatin'izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izany. Dia eo moa zany le izy tsy magaga le izy raha hoe ao anatin'ny famitahana zany no sehoan'ilay Satana amitahana. Tsy magaga raha amin'ny endrika hoe mpaminany sandoka ny sehoany amitahany amin'ny endriky ny fiangonana satria amin'io mitsy ny tena amelezany, amin'io ny tendrandringanany. Dia izay ny voasoratra amin'le Apokalipsy 7 izy miresaka an'izay. Satria ao ny tena misy ny heriny zany ao izy. Raha isika le Apokalipsy 7:10. Ao anatin'ny famitahana io zany ny tena misy ny herin'ilay valala. Satria izy hoe manana hery tahaka ny maingoka ao izy. Dia amin'io mitsy ny tena hitondran'ny fampahoriana zany. 10:10 izy miteny an'io. Apokalipsy 7:10 dia ahoana izy? Ary manandrambo tahaka ny maingoka izy sady misy fanondronana. Ary tamin'ny rambony no misy ny heriny ampahorian'ny olona 5 volana. Manandrambo tahaka ny maingoka izy, ilay valala zany. Ny anjelin'ilay ratsy izay miasa reto mandeha amin'izao tontolo izao. Manandrambo tahaka ny maingoka izy sady misy fanondronana ary tamin'ny rambony no misy ny heriny ampahorian'ny olona 5 volana. Ao amin'ny rambony no misy ny heriny ampahorian'ny olona zany 5 volana. Mandritra ny fem-potoana iainany dia ao izy ny andrava sy andringana amin'io rambony io. Ka inona moa ny hevitry ilay rambo amin'ny soratra masiny? Efa hitantsika izy io averenantsika kely. Amin'ny Isaia 7 izy miresaka an'izay. Isaia 7:7-12. Isaia 7:7-12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 7:12. Ny loha olona sy ny manakaja no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Ny loha olona sy ny manakaja hoy izy no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Inona moa ny atao hoe mpaminany? Ny atao hoe mpaminany zany dia olona mitondra ny hafatry Jehova, mitondra ny tenin'i Jehova.
kanefa eto zany le mpaminany dia manino mampianatra langa ka ny mpaminany mampianatra langa io izy no rambo nefa izy nambara ty amin'ny apokalipsy manao hoe ao amin'ny rambony izy izy no misy ny heriny ilay valala zany eo amin'izy endrika mpaminany sandoky mihitsy zany tena misy ny heriny iny Jesosy Kristy nefa miteny manao hoe tandremo ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izy ary maro no voafitany eny na ny olom-boafidy azy anao famantarana sy fahagagana lehibe izy ao ny tena misy ny heriny io izy zany tena miseho amin'ny endriky ny anjeliny mazava miseho amin'ny endriky ny apôstôlin'ny Kristy miseho azy ho mpanompo ny fahamarinana nefa hozy izy nahoana ny farany dia zao ny asany no afantarana azy hozy izy fa tsy apôstôlin'ny Kristy izy fa apôstôliny izy apôstôlin'ny Satana izy fa tsy apôstôlin'ny Kristy misy manona ny tena mihitsy apôstôly zao firifiry na ny États-Unis na ny Afrika manerana an'izao tontolo zao satria fa feno manerana an'izao tontolo zao ny fiangonana evangelika io zany efa miparitaka be izy io ka Satana zany dia miasa amin'ny io zany tena hery ampiasaina io resaka hoe amin'ny endrika mpaminany sandoka io amin'ny endrika hoe mpaminany Jehova io nefa zany amin'ny fitaka sy langa amin'io ny tena andringanana dia rehefa voafitaka Satana ange ianao dia zay efa manana ny marika ny bibidia ianao dia tratra ianao dia efa manana ny marika ny bibidia ianao dia tonga aminao no iloza fito mianjera aminao tsy voarin'ilay tomboka sain'Andriamanitra ianao satria tsy manana ilay tomboka sain'Andriamanitra fa ny marika ny bibidia no mipetraka ao anatinao rehefa mandray ny fampianaran'ny mpaminany sandoka ianao dia any aminao no misy ny fangirifirinan'ny loza fa tsy any amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ka ireo zany no hery ampiasain'ny devoly hiadivana amin'Andriamanitra sy ny zanak'ondry fa tsy mahakitika izy satria fa valy faresy izy fa ny vahoaka an'Andriamanitra dia zao mila mifahatra amin'ny fiadin'Andriamanitra rehetra mila maharitra amin'ny fiambenana sy amin'ny fivavahana fa zao zany ny hery izay ampiasain'ilay ratsy zany ilay dragona dia Satana zany dia misy hery anankiroa eo ambanin'ny fahefana hoentiny miady dia izy io hery anankiroa io izay hoentin'ny Satana miady amin'Andriamanitra dia ilay bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina sy ilay bibidia niakatra avy tamin'ny tany ny anarantsika eto amin'ny apokalipsy 3:13 satria tsika eto zany nijery sika ny elon'ilerin'ilay ratsy ny fahefana rehetra izay hoentiny miady fa zao tsy ampindray ny fotoanantsika fa amin'ny lesona manaraka tsika dia iresaka mikasika an'io tsika zany amin'ny lesona manaraka dia amin'izay koa no afantarantsika hoe inona ny ifandraisan'izy io amin'ilay loza fahadimy hoe nahoana ny tonga maizina ilay fanjakan'ny bibidia nahoana no teo amin'ny fanjakan'ny bibidia no nararaka ilay loza fahadimy zany atao anatin'ilay kapoaka fahadimy ivavaka tsika re amarana ny zao lesona zao dia amin'ny manaraka indray toizantsika izay lesona izay ivavaka tsika Jehovah Andriamanitra ray io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao eny mananitra avy ny anaranao izay rehetra amin'izao ka ho mandrakizay misaotra ray fa no nifahasoavanao no mbola nahafahanay nandinika sy nianatra ny teninao tamin'ny teny ity nahafantaranay ny zava-miafy ny teninao mikasika ny amin'ny paikadin'ilay ratsy ka dia sy raha atao am-ponay ny teninao ray reto avy an-tsainay ary eo ka tompo mba tsy voarabiraba ny fampianaran-diso izay fa hifikitra amin'ny fahamarinanao ka mba hifahatra amin'ny fiadin'Andriamanitra rehetra dia raina mandrakizay ny anaranao ray ny anaran'i Kristy misaotra Tompo Ray Masina amen dia manao velomantsika rehetra ny tenako manao fampitona indray tsika zany amin'ny manaraka baibay daholo La trompette sonne sur
Shima